iray ihany ny tontolo fa mizara roa, iray ihany ny tantara fa mizara roa, dia ny tontolo efa hitantsika sy ny tontolo mbola tsy hitantsika, ny tontolo ivelany amintsika sy ny tontolo ao anatintsika. Ny tontolo hita maso dia izay zavatra hitanao sy iainanao amin'izao fotoana izao. Ny tontolo tsy hita maso dia izay zavatra tsy hitanao, fa io tsy hita maso io dia mizara anankiroa. Misy ny tsy hita maso izay tsy fantatra, ary misy ny tsy hita maso saingy fantatra. Anome ohatra maheva tanàna anankiray. Ho an'ny olona mbola tsy tany maheva tanàna mihitsy, i maheva tanàna dia tontolo tsy hita maso sady tsy fantatra. Ho an'ny olona efa tany maheva tanàna kosa, na tsy hita maso azy maheva tanàna, dia efa fantatra, efa ao an-dohany. Ho an'izay olona any maheva tanàna ankehitriny dia ilay tontolo hita maso i maheva tanàna. Noho izany ny fiainana, ny ankehitriny izay hitan'ny masonao dia mamadika ny tontolo tsy hita maso tsy fantatra ho tontolo hita maso, ary miditra amin'ny tontolo tsy hita maso saingy fantatra. Izay no nanganontsika ny fahalalana sy ny fahendrena marobe amin'ny fiainantsika. Masina ny anio satria mamadika ny tsy hita maso tsy fantatra ho amin'ny tsy hita maso fa fantatra rehefa mandalo eo anandren'ny masontsika zavatra iainantsika. Ny zavatra iray mahafinaritra koa nefa dia io anio io mbola masina kokoa, satria ny anio no mamadika ilay tontolo tsy hita maso tsy fantatra ao anatintsika ho tontolo hita maso, satria ao an-tsaintsika ao no misy ny aiantsika, misy ny faniritsika, ary misy ny nofinofintsika. Anome ohatra, misy olona maniry hanana trano ao anatin'ny tontolo tsy hita maso ao anatiny ao ilay tranony, saingy ny ataony rehetra anio no ananganany io tranony io ho tontolo hita maso indray. Noho izany, ny anio dia sady mamadika ny hita maso ho ato anatin'ny tsy hita maso anatintsika, no mamadika ihany koa ny tsy hita maso ao anatintsika ho tontolo hita maso. Anio ny mamadika ny hoavy ho lasa, anio no mamadika ny nofinofy ho tenany.